Lasy tokovavy hoentin'ny fandarana Madagasikara Nosy Maitso aty amin'ny distrikany Midongy Atsimo ianao amin'ity indray mitolaka ity. Midongy Atsimo dia distrika iray ato amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy. Mampiavaka ity distrika ity ny otrikairena voajanahary izay misy ao aminy. Lohalarana amin'izany ity renirano lehibe izay tazantsika ity. Io no reniranon'ny Tomapy, mamakivaky ny Avona sy ny Loansa izay misy amin'ity toerana ity. Loharanokarena izay mamelona ny olombelona ary mamelona ihany koa ny zava-mananaina izay misy ato amin'ity toerana ity i Tomapy. Horesantsika betsaka ato anatin'ny fandarana zany ny momba io renirano io, fa izao aloha sika dia hiantsona eto amin'ny aérodrome Analaiva ato amin'ny distrika ny Midongy Atsimo, toerana izay ambanivohitra dia ambanivohitra ary dia vahoaka maro no efa niandry ny fahatongavanay teto amin'ity toerana ity. Asika zao zany tonga eto amin'ny aérodrome ny Analaiva, aérodrome izay efa nisy tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany ary migadona eto ny fandaran'ny Nosy Maitso ny télévision malagasy miaraka amin'ireto havana malagasy izay aty amin'ity toerana izay ho alehantsika ity. Anisan'ny toerana izay manana ny maha izy azy na ny harena kibon'ny tany na ny zavaboary izay misy eo aminy. Miarabantsika rehetra tonga eto Midongy zany ny télévision malagasy ny ngamba zany atao hoe zokobeta fitanana aiza tsara moa tsika io zay aiza mikarata ny Madagasikara tsika. Midongy Atsimo zany raha eto amin'ity toerana ity tsika dia eo amin'ny 20 kilometatra makany Atsimo Atsinanana. Makany avaratra tsika makany amin'ny commune ny mitodika avaratry ny eto zany ny commune ny Sakobany ao anatin'ny distrikany Midongy Atsimo zay zany hoe izay ity tanàna ity dia eto ny atterrissage ny avion zany rehefa makaty amin'ny commune ny Lavaraty, commune ny Lavaraty zany eto ampitan-dranomasina ampitan'ny ranon'ny Tomapy zany hoe eo amin'ny 10 km eo angambany raha be indrindra na 2 km. Alors tsika roso any zany aloha tanàna tsika aloha zany dia miarabantsika rehetra. Tanàna ty vahiny Midongy Atsimo ka raha voniala avy eto amin'ny aérodrome Analaiva izay dia notsinain'ireo mponina tamin'ny hira sy dia mandra-pahatongavana taty an-tanàna na nehon'izy ireo fa tia mandray vahiny fokobara eto Analaiva. Izay moa no fanazavana nataony Simon Tsanganda zanaky ny faritra. Izao moa zany izao moa zany hitatsika zao ny ataontsika hoe di faharaza hoe matetika zany ny fomba fanehoana ny dia ny hafaliana zany dia aseho ohatra hoe misy ny fanehoana ny hafaliana ankapobeny ny raisan'ny rehetrarehetra. Izy zany raha ohatra hoe hafaliana misy forazaza, misy fanambadiana, misy anany rehetrarehetra mandeha. Dia misy koa voafetra ihany koa ny olona afaka mandeha amina fahoriana, fa misy mandeha amin'ny fahoriana manodidina ny tranobe hitantsika ohatra hoe misy haratsiana hoe misy faty ao anatin'ilay tranobe sanatria ohatra dia ny zafy
zany hoe ny zanaka tsy afaka mandihy ny raitapo sy ny amboniny zay amin'le olona tsapaolona zany tsy afaka maneho ambe aravona fa ny akizy amam-behivavy zay zafy any manodidina le trano be dia ohatran'izao ny fomba fanaovan'izao azy io a mitovy foana io fomba fandihy io amin'ny neti-paharazana na amin'ny hafaliana na amin'ny aravona zay ny fihezao zao moa zany atao hoe diagodra ny diagodra indray a amin'ny alina rehefa hoe miaritory dia manao diagodra ny mizafy ny olona mila ohatra hoe misy olon-dehibe maty dia manao diagodra ny ankizy a manodidina ny trano be misy an'lefaty zay natao hoe diagodra fa ny dihe zany a ho an'olona ohatra hoe mpandringa andeha hanao lutte dia mandahilahy an'le mpandringa dia manao dihe ny ekipa zany hoe manesy an'le lutteur zay ny sasan'le fanadihadiana raha tontolo iainana moa no tena antondry koa rehefa vita ny fandraisana sy ny fifampitsafana niarahana tamin'ny fokon'olona nanoloana ny tranobe izay anisan'ny toerana manana ny lanja ara-kolotsaina amin'itony toerany tony dia nampandrosoana tato tokantrano n'Andriamatoa Tsangandà izahay. I Tsangandà dia iray amin'ireo lonaka ray aman-dreny zanaky ny faritra. Teto no nahalehibe azy sady mahafantatra tsara ny tena tantara ny Midongy Atsimo izy. Anisan'ireo nahita fianarana ihany koa ka afaka ny fanakalo hevitra naharitra taminay momba ny tantara ny Midongy Atsimo ary ny momba ny renirano ny Tomapy makasika indrindra ny lanja ara-toekarena sy ny lanja ara-tontolo iainana entin'izany renirano izany. Ny renirano ny Tomapy moa dia azo oharina amin'ny rano mikoriana mamelona ny olombelona sy ny zava-mananaina rehetra ato amin'ny distrika ny Midongy Atsimo. Afaliana ho anay zany no hitondra resadresaka eto amin'ity tokantrano ity ny vahintsika voalohany eto moa zany miaraka amin'ny mpanao gazety maromaro ihany koa miaraka eto, misy avy amin'ny Don Bosco, ny RNM, ny avy amin'ny MATV, ao daholo zany rehetrarehetra zany afaka kely mihitsy ny ity fandarana ny ity ka iresaka kely tsika miaraka amin'ny Tsangandà Honoré zay zanaky zany faritry Midongy zany miarabanao Honoré. Loha hevitra zay horesahana an'io aloha zany dia makasika ny mikasika ny tontolo iainana satria Midongy zany dia anisan'ny hoe fantatra amin'ny fananany arena voajanahary. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko ary miaraba tsika rehetra ihany koa, miaraba ny mpijery ny fandaharana nataonareo. Zay indrindra moa zanaky ny faritra ty eny ary ny atao hoe faritra Midongy moa zay no hazavaiko tamboalohany hoe le Midongy zany vale izy io zany hoe ohatra le Tomapy no ao anatiny io ao Midongy be fotaka mbola andalovan'ny Tomapy ihany koa dia misy any ampiprihan'ny Tomapy zany ny Midongy sy be fotaka dia ty le Tomapy mifarany io Sakobany satria lasa mananara izy Tomapy renirano izy io. Le renirano i Tomapy Aveza tena iany izy io. Avy any Ivakoany amin'ny faritry ny Sira iny any atsimony be fotaka iny any no iantoany io rano dia iagnevo koa ohatran'izay atsimo ihany koa fa ty somary andrefana aty le agnevo dia io rano roa io zany no mamahana an'ity faritra ty ny agnevo mandalo kora le ranon'ny agnevo dia le ranon'ny Tomapy mandalo aty amin'ny Midongy hatraty amintsika ty. Dia io Tomapy io zany manana tantara malaza ihany izy io satria fatadaza taloha nisy tanareo mpiavy zany taty raha tena marina izy io ohatra zao le bara ataontsika hoe Zafy Magnely dia taty izy io iaripoly io
no nisy any Andriamagnely le atao Rabiby le farany le dotana ho izy tam'izay de ny fahasandrazandry zareo mbola ao fa tsisy mandevina tsony satria fa nifindrana andrefanany izy de tamin'ny razambenay zany Andre Marozaha niara nipetraka teo ihany izy reo tam'izay fa hitanareo moa ohatrany any amin'ny Antemoro misy ny Anteony, Antalaotra, Antakarana misy ohatran'ireny zany ny fampirahalahy ihany ry zareo reo de ohatran'izay koa ny taty fa tsy nifanaraka ry zareo de niady de nisy razambenay zany le atao hoe Ndremindrarivo Ndremanindry Arivo ny teny anarany no tena niady tamin'le Rabiby io le Andriamanely io de pirahalahy izy io Ndre Tompoinarivo sy Ndremanindry Arivo pirahalahy de ireo zany nandresy an'le Rabiby de lasa nikisaka ny anandrefana le Rabiby de le taranaky le Ndre Tompoinarivo sy le Ndremanindry Arivo le taranaky Andre Marozaha zany no nipetraka tamin'ity vale anankiroa ny Agnevo sy Tomampity zay nahatonga an'io de na io midongy io zao am'izao zao majorité Antesaka le midongy fa mpiavy raisy io satria araky ny tantara nisy renibena ihany koa avy any amin'ny Rabehava Antesaka zany de zay no mahampiavana foana an'io de le misy zafindrindriko zao misy zafy mandomboka ao de regny olo regny zany zafy Marozaha ihany fanambady de manana zany taranaka zany de ireny zany le Ndre Tompoinarivo zany no maro iakoro ao ohatrany bara amin'ny valeny Agnevo de ny taranaky Ndre Tompoinarivo doly zafy Ndre Tompoinarivo no ataony agnarany fa samby zahay ihany le izy de zahay zany no atao hoe zafy le Ndremindrarivo fa zafindrelia natao naranay satria le zafindremindrarivo koa nanaminy bady maromaro de le zafin'le relia zany izy io nisy prala de i Ramaharindry izy no tety io fasana kaikito tsikito io zany no nisy nizoky de io lavaratsy sy ny tariny io zany azy de le Rahomamba le ribenonika am'le misy le tanàna mahay am'izao io eny no nametrahany koa ny fasany sy ny taniny zany de zaho zany sady an'le Ramaharindry amin'ny mamako no sady an'le Rahomamba amin'ny papako satria papako milevinao amin'ny Rahomamba ao mamako milevinao amin'ny Ramaharindry zay zany zahay reto zany raha olona ataotsika hoe nipetraka taty de nitazona an'io hazomanga io fa noho ny mahadiaspora anay de misy mpiandry tanàna zany ny aty de zay no mahatonga anay aty mba hanamafy azy satria ny rahalahy dolo no miandry ny tanàna aty de zay le tantarany ty tanànatsika midongy ty de le atao Hivondro zany no mahatonga an'le razanay atao hoe Antevondro satria avy eo Hivondro de hitanareo fa ny amin'ny tantarany bara zany izy io na le zafy Magnely nandeha any Andre fa nange tsy hoe nandeha amina tany vahiny izy satria le bara moko piompy de mahampiompy azy misy fotoana izy mandeha am'le atao hoe Apatra any amin'ny Horombe iny mitondra ny ombiny any izy misy fotoana de misy fotoana izy aty Andriry le aty amin'ny tendrombohitra aty de manao fa amin'ny dolo reny de le Apatra sy Andriry zany samy izy dolo de raha nareo tena manao enquête anay reto misy taninay any Betroka misy taninay any Beraketa de hanontany nareo inona no mahataninareo io tamin'ny tongavan'ny vazaha teo Betroka nge ka tanànanay io Betroka io fa nialy izy satria ny taty efa ratsy ny kilalao taty efa nivonoina ny olona araky ny fanambarako teo dia andalana iazo an'ny benonika isika iresaka kely mikasika nyty dia miaraka amity lakanyty iresaka ihany koa ny lanjany atao hoe tontolo iainana ato anatin'ity zany de mandeha amity renirano ny tomapitsika am'izao fotoana zao ary miaraka amitsika eto ny tompo tanàna Briand de l'Or zay miramirana tsara mihitsy izy mitsikitsiky tonga eto amin'ny toeraty inona no lanjanyty rano ty zany aloha zany eo amin'ny fiainan'ny mponina ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono
dia tena mahakasika an'io ministère io ity ankoatra ny firesahantsika ny tontolo iainana ity renirano ity sy ny tontolo iainana manakaiky azy zany a no hery lehibe an'ity faritra ity avy any amin'ny distrikany Befotaka Atsimo izy ity dia mandalo ny distrikany Midongy Atsimo dia miditra makany amin'ny distrikany Vangaindrano. Renirano telo lehibe izy io ity Tomapy dia avy any amin'ny faritry Ranotsara Atsimo any mandalo Akora, Ranotsara Avaratra dia miditra amin'ity Tomapy ity le hoe Iagnevo na Ionaivo. Dia ary ambany ary indray koa zany magnarahaky avy any anelanelan'ny Hosivohibe dia miditra amin'ity. Rehefa mitambatra ireo renirano telo ireo dia manome le hoe mananarana miditra ny Vangaindrano iny zany managnarana. Betrondro ity renirano ity ary ity dia tany mamokatra tokoa na amin'ny toetrandro zany a na amin'ny toetany a ny vokatra famboly any amin'ny Haut Plateau vokatra ato, ny any amin'ny Morotsiraka vokatra ato, ato no mamokatra voamaina, ny vary ary ny karazana hazandrano samihafa zany a ny samihafa dia misy hita ato hita. Resaka hazandrano ianao an'Keo Maraina zany tsena moa zany tato amin'ny commune nalehantsika teto dia milaza ireo pakany tony le patsamena asa ino moa fiantsoana azy io ety? Patsamenaka. Patsamena tsy dia misy siro izy io fa tsy dia misy hono ny rano tsika nefa rano be hitantsika eto amin'izao fotoana izao. Le tiako atongavana dia le hoe biaiza zay le fiarovana ny tontolo iainana zay amin'ity toerana ity. Raha ny fiarovana ny tontolo iainana dia efa nisy fotoana ny resahana an'izany moa ny tenako zao mihitsy no nitety fokotany 2020 tato anatin'ny distrikany Midongy Atsimo satria tamin'ny taona 2021 dia any amin'ny 1690 point de feu ty distrika ty. Zay zavatra zay tena anisan'ny fanitry be amin'ny tontolo iainana ka voatery ny tenanay zany no tsy maintsy mirotsaka antsehatra nanentana ny olona mba tsy hanao dorotanety, tsy hanao tavy ala fanimbana tontolo iainana zany. Tena mitananjara toerana lehibe ho an'ny faritra ny reniranon'ny Tomapy izay nolazaintsika hatrany am-boalohany fa lalandra mamelona itony toerana itony. Inona no antony? Ny antony dia i Tomapy no sinibendrano manondraka ireo alabe anankiroa izay misy ato amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Tsy izy zany fa ny alan'ny Soarano sy ny alan'ny Befotaka Atsimo. Tsisy mihitsy ary nofinofo zany hoe fananana alamando na fananana ireo hazo sarobidy sy ny karazam-biby izay tsy hita raha tsy amin'ny toerana tahaka itony toy ny varika izay misy maro ato amin'ireto toerana ireto. Ireny moa zany no tena mahaliana sy misarika ny mpizahatany ho avy amin'ny toerana tahaka itony. Manginy fotsiny ny tombotsoa azo eo amin'ny toetrandro satria ny renirano lehibe tahaka itony no mandrafitra ny toetry ny andro eo amin'ny toerana misy azy arak'izao irahantsika mahita ety ambony lakana izao. Eo amin'ny 20 km eo zany le lalana amin'ny rano fa 20 km eo atao sasany natiny telo amin'ny lakana amin'ity lakamby ity zany. Azo lazaina hoe hafa mihitsy raha ity le paysage na le ala sy ny zava-maniry amin'ity toerana misy ny distrikany Midongy mihina ny vondro amin'ny Lavaranty ahoana fahitanao an'ilay le toerana aloha zany raha hoe fomba fijery ny olona pity sy mpakafy ny tontolo iainana?
Tontolo hita hoe voaro. Tontolo manana ny maizy azy teny an-dalana teny tsika nahita vogony nahita ganadia. Mbola tsy nahita voaitsika hatreto? Mbola tsy nahita sika fa manantena fa ao alolo ao mety mbola hisy surprise satria mbola lavidavitra ihany lalana mbola tsy misasaka zay fa nita mahafinaritra ny tontolo rivotra madio mahafinaritra ary ny tena nanaitra natatsio ilay tsy fisina plastika aty anisany hoe tombony lehibe ahafahana miaro ny tontolo iainana ny tsy fisina plastika satria anisany hoe tena manimba ny tontolo iainana. Ny rivotra dia tena kanto dia kanto tena hoe tsisy loto zany aty koa tsisy fiara mandalo dia tsisy hoe pollution be zany ny aty zany fa tena hoe miaina anaty natiora madio ny mponina aty dia tena eno ilay izy tsika zatra any amin'ny tanan-dehibe amin'ny rivotra maro. Resaka tanan-dehibe mihitsy vola zany raha ohatra hoe mijery an'ilay hoe lotony tontolo iainana eo andrenivohitra hitantsika 67 hectare eny sy ny hoe fiainana. Raha ohatra moa zany ka mivoka aty mihitsy zany le olona mety anahoana ny fiainana? Mety sarotsarotra ihany aloha voalohany fa zany hoe ilay natiora kosa aloha ngamba tena hoe hotamana satria tena hoe miaina anaty natiora mahafinaritra fohifohy ary amin'ny fotoana nandalovantsika teto nefa nahafahantsika tena nahita zavatra betsaka ao anatin'ny fotoana fohy inoko fa raha ampiana tosika zany ny resaka fizahantany rehefa hanehoina any ho an'ity toerana ity anisany hoe toerana manana ny tombony ara-pizahantany tsara ny trandrahana anazy ary tsara ihany koa ilay nohizana fiarovana ny tontolo iainana aty. Fa misy adininy vola teo manona ny réseau? Dia fa tsisy réseau aty tsisy zany hoe lavitra ilay stress ianao satria tsy misy ilay réseau tombony sady misy manahirana ihany zany ho an'olona hoe zatra ny andrenivohitra nefa ahafahana ihany koa mahazo aina vaovao koa izay hoe lavitry ny telefona, lavitry ny Facebook, lavitry ny reny moa zany ny lasa ohatrany hoe mahazatra antsika isan'andro lavitra n'ilay écran dia tena Iety zany misy écran mahafinaritra bebe dehibe tonga dia natiora mahafinaritra bebe dehibe na tsy mahita écran tsy maninona dia akasitrahantsika zany ny namana vola amin'ny TV fa andao tohizana ny dia zany amin'ity salama daholo tsika ino vaovao atsika aty ya vao maraina reo dia efa mitoto vary maromaro andeha hiasena oaiza io andeha sena ay andeha tsena ary andeha bezara tsena ngandro any ty vary ty hoentina ihany sa vary hoanina hoentina amidy kely zato kapoka